Jehovah tamin'ny Abrama. Mandehana miala amin'ny taninao sy ny havanao, ary ny tranon'ny rainao hankany amin'ny tany izay hasehoko anao. Amen. Genesisy 12:1. Sarotra ny mieritreritra n'izany fanondran'Andriamanitra izany ry havana. Enao terena, hiala ao amin'ny olona tianao rehetra, hiala eo amin'ny olona izay akaiky amin'ny fonao, hiala amin'ny mahazatra anao ny fiarahamonina izay mba nahitanao fifaliana amin'ny fampizarana fifaliana. Fa noho ny amin'ny asan'Andriamanitra tsy maintsy mandeha. Izany no nahazo an'i Abrama zany. Asa ianao raha mba efa nataon'Andriamanitra an'izany. Ny tianambara amin'izany dia izao, ny resaka fanohavana an'Andriamanitra. Resaka fanohavana an'Andriamanitra. Misy fotoana antsoin'Andriamanitra ianao hiala amin'io mahazatra anao io, hiala amin'io fiainana routine nataonao io, hiala amin'izay efa programanao tianao atao rapitso lafakapitso. Dia antsoin'Andriamanitra ianao hoe tsy hany ny lalana, fa ity no andrahako anao. Firifiry ny kristianina mandahana izany, firifiry ny kristianina mitsoaka an'izany. Fa ambarako aminao androany, na dia mafy sy mangidy aza ny manaiky ny fanondrahana sy ny sitrapon'Andriamanitra, na dia mifanohatra amin'ny sitraponao maha-olombelona ary sy izay mba fikasana kely sy zavatra nomaninao ho an'ny ankonanao sy ny fiainanao rehetra, dia izao, na ho mafy ary izany, dia fiadanana ho anao ihany ny tanjon'Andriamanitra ao ambany. Ny fijery ny masonao sy ny fieritreretan'ny fonao no hijaly, fampahoriana izany ataon'Andriamanitra anazy. Zavatra tsy haiko, zavatra tsy tiako atao mihitsy ny ampanaoviny ahy. Fa izao ny ambara aminao androany, tsisy an'izany. Mety ho izay ny fijerinao azy. Fa izao mahalala ny hevitra everako anao Jehovah Andriamanitra dia ny ahatonga anao hanana fiadanana. Izay ihany. Tadidrivo amin'ny fisainan'olombelona sy ny programan'olombelona tsy maintsy diso. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manao hoe fa tahaka ny alavitry ny atsinanana amin'ny andrefana sy ny avaratra amin'ny atsimo no fifanalaviran'ny fihevitra sy ny fihevitrareo. Fa ny fihevitra sy fihevitrareo Jehovah Andriamanitra ary lalanareo tsy mba lalako. Androany ianao dia ampianarin'ny Tompo ny anaiky ny sitrapo, ny anaiky ny fitondrany, ny anaiky ny fanondrany. Fa na dia ho mafy sy mangidy aminao eo am-boalohany ary izany dia tadidio fa misy fiadanana ao arindrinao. Dia mandehana, aza manohatra zany, aza mitsoaka zany. Ekeo ny sitrapony, ho ilay tononkira fanaza. Ekeo ny fitondrany ny Tompo anao, fa mahalala ny mahasoa anao izy. Amen.